Bonjour, bonsoir daolina antsika rehetra any tokantrano amin'ny toerana izay notsika ny fampianarana naiza misy atsika. Dia misaotra antsika rehetra mbola manaraka an'izao fampianarana izao ary manonona ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahasoavany hitoetra amintsika mandrakariva. Ny fampianarana moa izao dia tena hoe ao anatin'ny tena hoe mandalo afo izany satria fandravana any Babilôna. Ary ny devoly tsy mahazaka an'io mihitsy fa mandrovotse mihitsy izy tonga amin'ny lafiny rehetra. Dia mivavaka ho antsika rehetra mba hanana faharetana ary mba havita hatramin'ny farany an'izao fampianarana izao. Ka alohan'ny fampianarana nefa dia manasa antsika tsany ohatra ny mahazatra zany hiaraka hivavaka dia hiaraka hivavaka tsika metraka ny fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Hivavaka tsika. Jehovah-Andriamanitra raha io, raha iny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, mangataka aminao zay raha io, eteza raha iany vavaka ny ianao any an-danitra any. Tonga indray ny fotoana amin'ity anio ity, nanaovanay fampitoana teto handre ny teninao, hianatra ny teninao. Dia mangataka aminao zay raha io, manatrehanay fenotana ianao. Ka anjakao ny toerana rehetra izay misy anay, fa hoy ny teninao manambara manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anarako dia ho eo afovoany aho. Ka dia aoka Tompo Jesosy ianao no hanatrika anay eto amin'izao fotoana izao. Ary navavaka izay ho sandatra izy dia tsy fantatray fa angatanay ny fanahinao hivavaka ao anay amin'ny fifitarainana tsy azo tononona. Misaotra rainy amin'ny tombonay andro mahavelona izay mbola omenao anay. Ny fahasalamana, ny sakafo, ny trano ialofana, ny andro tsara izay omenao anay. Ary isaorainao izay mahakasika ny fiainanay rehetra satria raha tsy ianao dia tsy toy izao izahay. Eny Andriamanitra raha io, manatitra ny fifona ihany koa nefa izay anatrehanao satria matsapa-teny izay fa mbola maro ny fahalemena sy ny tsy fananterahana rehetra. Na dia hoe izay efa fitolomanay amin'izany andro aman'alina. Kanefa Andriamanitro toa tsy ny tsara izay sitrakay no ataonay fa ny ratsy izay sitrakay. Ka dia eny Jesosy Tompo, eny hoenao hoe raiso ny ziogako fa maivana izany. Ary ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana hoe ianao makanesa ty amiko izao no nomenareo fitsarana. Ka dia manantona anay izay Kristy satria tsy amin'ny herin'ny tenanay na ny tanjakay no fanavoaka mpandresy amin'ny ady rehetra izay atrehanay, fa amin'ny herin'ny fanahinao sy ny fahefanao rery ihany. Ka aokareo ny fanahinao Tompo ny asa aminay amin'ny fahafenoana, amin'ny faherezanao anay, amin'ny fandresenao anay. Ary katsahanay mandrakariva ny fanjakanao sy ny fahamarinanao. Ka dia mifona Tompo Andriamanitra ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Afao izay Kristy io amin'izay motambola malaky mahazo anay. Ary ninona ny latsakanay taminao dia hifonanay aminao izany. Aokanay Jesosy Tompo ilay rahanao soa, ilay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao no hanadio sy hanasanay hanafaka anay amin'ny fahotanay sy ny tsy fahamarinanay rehetra. Ary aoka ny herin'ny fanahinao no anjaka aminay tsirairay avy. Dia mehoery izay indray izahay Tompo amin'ity anio ity, ahafahanay mihaino ny fampianarana ny teninao, ahafahanay mandroso amin'izany. Ary arovy izay Tompo mba tsy hananan'ilay satana fahefanana dia kely aza. Satria izy dia romotra amin'izao fotoana izao ary mitady izay ho arapany. Ka ilay devoly satana izay mitady handrapaka anay, izay mitady hanakorotana ny fiainanay, izay mitady hanakana anay tsy handre izao fampianarana izao na hampita izao fampianarana izao. Ilay devoly satana hoentina manafika anay amin'ny lafiny rehetra dia ilay vonona noho ny amin'ny rano zanak'ondry ny am'fofo sy am'fofonay tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay na dia kely aza. Lasa ny afo mandevona satana sy ny asany rehetra tsy mahavoa anay na dia kely aza. Na amin'ny fitoeram-piasananay, na any am-pianarana, na ao tokantranonay, na amin'ny manodidina anay sy amin'izay masana ny fiainanay rehetra, indrindra ny aram-panahinay, dia satana sy devoly mandidy anao izay. Noho ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonay tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay intsony ianao, miala ianao tsy manan-kery sy manam-pahefana aminay sy amin'izay mahakasika ny fiainanay, ilay voninay ianao ny amin'ny rahan'i Kristy sy amin'ny fofonay. Lasa ny afo mandevona satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahan'i Jesosy sy amin'ny fofonay. Raha satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny raha zanak'ondry sy amin'ny fofonay tsy manan-kery, tsy manan-jara, tsy manam-pahefana aminay intsony na dia kely aza. Dia raha ina mandrakizay ny anaranao raha io akalazay ny anaranao mena voninahitra ny ianao. Dia eny Andriamanitra mivavaka izay ho an'ny oro, ho an'ny manjenjena, ho an'izay tsy manan-kitafina, na tsy manan-kohanina na tsy manan-kialofana. Eny Andriamanitra raha io. Ianao no bateria avo fiarovanao anay. Ianao ilay
vatolampin'i Jakoba. Raha io ao aminao no misy ny alofanay. Inoa ny fitarainany vahoakanao izay mitarain'andro aman'alina eo anatrehanao, ny amin'ny tsy fahasalamana, ny amin'ny tsisy fialofany, ny amin'ny sy fasairanana fivelomana sy amin'ny zavatra maro samihafa. Inoa ny fitarainan'izy ireo faraka ny teninao manao hoe raha ny zanako sy ny asan'ny tanako miantso aho mandrika hariva, move tsy haino any an-danitra any. Mety izy raha io efa nihaino ny fitarainan'ny tsirairay avy anenao ka efa namindra fo. Dia raina ny anaranao raha io kalazay ny anaranao. Halleluja, halleluja. Dia mety izy raha io hiteny aminay indray ny ianao midian'io ity fa voninkaina izay vahoakanao. Ny anaran'i Kristy. Amen. Irosindray ary tsika ny amin'ny lesona. Ka ny lesona izay resahantsika amin'ity anio ity dia mbola eo amin'ilay efa tonga teo amin'ny hafatra ilay anjely fahatelo izao tsika. Ka ny zavatra anankiray dia ity, inona ny zavatra resahantsika farany? Ny resahantsika farany dia hoe amin'ny hafatra ilay anjely fahatelo izany dia hoe misy zavatra anankiroa azo tsoahana izany amin'io. Ny zavatra azo tsoahana voalohany izany dia hoe teo amin'ny valan'ny Babilôna na teo amin'ny valan'ny Bibidia. Dia inona no ny zavatra nitsoahantsika tamin'io manao hoe raha misy ozy izy miankohaka, verenantsika vakiana kely ilay vakiteny tsy manina mihitsy, vakintsika ilay vakiteny eo amin'ny andininy Apokalipsy 4:10 ny andininy fahasivy ka hatramin'ny 1:10 dia ho vakintsika amin'ny anaran'i Kristy. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe raha misy miankohaka eo alohan'ny Bibidia sy ny sarina mandray marika eo amin'ny andriny na eo amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoaka ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofary eo anatrehany anjelimasina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro aman'alina izay miankohaka eo alohan'ny Bibidia sy ny sariny na izay mandray mariky ny anarany. Dia izay indrindra ilay izy zany hoe ny zavatra azo tsoahana voalohany zany dia izao eo amin'ny valan'ny Babilôna. Raha misy zany, satria ny zavatra resahana teo amin'ny hafatry ny anjely faharoa dia hoe ny faharavan'ny Babilôna. Dia eo amin'ny hafatry ny anjely fahatelo manao hoe raha misy ozy izy maninona miankohaka eo alohan'ny Bibidia sy ny sariny ka mandray marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao an-kapoaky ny fahatezerany, tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy ny solofary eo anatrehan'ny anjelimasina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Dia zavatra anankiray zany ity ho an'ireo izay miankohaka eo alohan'ny Bibidia sy ny sariny zany, dia izy koa nisotro ilay divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia ino ny divay ilay fahatezeran'Andriamanitra io, ilay tsy miaroaro zavatra io? Dia ny zavatra anankiray dia ity eo amin'ny hafatry ny anjely faharoa hoe ravarava Babilôna lehibe. Ilay faharavana Babilôna nefa zany noravana tamin'ny afo naringana tanteraka. Dia izao hoe rehefa ohatra zany ka misy olona miankohaka eo amin'ny lohan'ny Bibidia sy ny sariny, dia izy koa nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka le divay ny fahatezeran'Andriamanitra zany dia izao ho an'ireo izay nisotro ny divay an'ny Babilôna, ho an'ireo izay nandray ny marika an'ny Babilôna. Ka ny zavatra androa azy ireo zany dia izao ny zavatra anjoan'ny Babilôna ihany no azo azy ireo. Raha nidorana tamin'ny afo Babilôna dia ho dorana amin'ny afo koa izy ireo, satria ny anjaran'ny Babilôna ihany no omena anazy zany. Efa hitantsika tamin'ny havatry ny anjely faharoa. Satria izy nisotro ilay divay ny fijangajangan'ny Babilôna dia mamo izy, dia vokatry ny zavatra nataony amin'ny fahadalana izay nataony tao anatin'izay fahamamony izay, izay ihany no hitsaran'Andriamanitra azy. Dia iny hodorana amin'ny afo sy ny solofara hozy izy. Dia eo amin'ny andininy 1:10 izy miteny manao hoe ary nisetroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina izay miankohaka eo alohan'ny Bibidia sy ny sariny na izay mandray mariky ny anarany. Efa nazavitsika laviny tamin'ny lesona farany fa tsy hiditra lalina
amin'iny itsika izany ka de zao hoe ny hoan'ireo zay misotro ny divain'ny Babilôna zany de izy koa zany ny sotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany ny amin'ny fitsarany izany. Zay zany le lafiny voalohany iny efa ndresantsika azo tsoahana mikasika ny afatra ilay anjely fahatelo. Fa zao indray tsika de iresaka hoe inona indray ary zany ny lafiny faharoa azo tsoahana ny amin'ny afatra ilay anjely fahatelo. De mahakasika andray ihany koa zany ny valan'iza, ny valan'ny zanak'ondry indray zany ity. Ho an'ireo zay miaraka amin'ny zanak'ondry. Ka ny fianjeran'ny Babilôna zany de zao. Inona no afatra raisin'ny vahoakan'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa tamin'ny fianjeran'ny Babilôna, inona ny afatra ho an'ny valan'ny bibidy? Mandray ny anjarany koa izy tahaka ny anjaran'ny bibidy hoe faharavana sy fandoroana no nahazo anazy. Fa eto zany tsika miresaka le valan'ny zanak'ondry de hoe amin'ny fianjaran'ny Babilôna afatra anankiray hafa indray zany no omena anazy eto. De zao hoe amin'ny fotoana zay ianjeran'ny Babilôna, amin'ny faharavan'ny Babilôna, de zao zavatra tsisy nanapo io fianjarana io satria tampoka io fianjarana io mbola iresaka an'io tsika amin'ny toko 7:12. Amin'ny fotoana zay ianjeran'ny Babilôna zany, Babilôna zany tena mbola anatin'ny tena hoe arena, ao anatin'ny famirapiratana, ao anatin'ny heriny amin'ny fahafenona satria ilay fahefana amin'ny maha-olombelona zany no mitoetra, no manjaka. De raha mijery tsika ny situation misy amin'izao fotoana izao de tena maneho ny heriny sy fahefany mihitsy ny olombelona amin'ny resaka hoe fahendrena sy fahalalana ara teknôlôjia. Ny hazakazaka zao de hoe ny hazakazaka course vers l'espace ny fitenenana zany, ny hazakazaka makany amin'ny abakabaka ivelan'ny tany amin'ireny fusée reny zany. De ny mission farany teo zao de hoe mission zay nataony zareo de nandefa fusée any amin'ny face cachée de la lune zany hoe amin'le ao ambadika ny volana iny zany zay mbola tsy hita maso mihitsy de hany nalefa le fusée zany mijery an'izay misy olona zany misy équipage miaraka amin'izay eo. Inona koa ny mihazakazaka ny teknôlôjia maro isan-karazany. Eo le hoe IA amin'izao fotoana zao. Intelligence artificielle na hoe fahalalana tsy ara-boajanahary zany. De zany ny mihazakazaka zao amin'ny lafin'ny toeram-piasana rehetra, amin'ny lafim-piainana rehetra, de lasa mihazakazaka ohatra raha mitady zavatra tedavina anao de mitape fotsiny hoe mitady hoe inona indray ny azo ampiasaina mikasika an'izay de azony daholo ny information zay ilainy mikasika le any amin'le IA mameno zao ny valin'izao, zao ny valin'izao, zao ny valin'izao. Vokatra ny teknôlôjia, vokatra ny fahendren'olombelona amin'izao fotoana izao. Sy ny fahefan'olombelona de zao tsy hita Andriamanitra zany. Takon'Andriamanitra, invisible Andriamanitra. Ka amin'le tsy fisian'Andriamanitra io zany no manino? Vao maika zany mampiorina ilay succès-ny Babilôna. Na vao maika mampiseho le fahefan'ny Babilôna zany de avelan'Andriamanitra mitranga zay zavatra zay. De raha mijeritsika zany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao satria mihazakazaka ny teknôlôjia, mihazakazaka ny fahalalana amin'ny maha-olombelona, maneho ny heriny fahefana ara-tany amin'ny resaka fitaovam-piadiana sy ny zavatra maro samihafa sy ny resaka ara-teknôlôjia. De raha mijeritsika zany ny valan'ny zanak'ondry de hoe ohatrany hoe resy, ohatrany hoe adala reo mivavaka amin'Andriamanitra zay tsy misy angezany Andriamanitra zany. Ny olombelona manana ny heriny, manana fahefana, de ohatrany hoe voué à l'échec zany ny vahoakan'Andriamanitra. Ohatrany hoe tsy misy fanantenana hoe mivavabava-pona reo. Zava-pona ny ivavahan'ireo fa tsy misy zany Andriamanitra zany. Satria zareo miteny an'izany mihitsy de hoe aiza zay Andriamanitra reo. Fa eo amin'le fianjeran'ny Babilôna zany, amin'ny filazana manao hoe ravarava Babilôna lehibe, de ny fahenon'ny vahoakan'Andriamanitra an'izay zany de tena hoe teny feno fanomezana fanantenana ho azy ireo. Satria mampahery azy zay zavatra zay, mampitraka azy izay, manao hoe aika izaho tika tsy adala ihany, satria indraindray ianao de tena miteny mihitsy hoe nge mampiteny moana, hoe zavy iny adala amin'izao lalan'izao. Hito ny fikirako eto, tena mifikitra eto ahako.
nefa ao ny fandatsahana ao ny fanesoana sy ny zavatra maro samihafa dia indraindray ianao manontany tena hoe ino moa ve za ve ny adala fa vokatra n'izay zany le teny fampahirezana omeny tompo hoe io Babilôna io andrandrain'ny olona iny hoe ty fanjakana zay antenain'ny olona ity zay feno fitaka ity orava io oravaina io ary zay misotro ny divay ny fijangajangana miaraka amin'ny Babilôna dia oravana miaraka aminy koa zany ka zao tsy diso ny fanantenanareo ry zanako malala mampahery atsika ny tompo eto hoe orava Babilôna lehibe io ka dia mampahery atsika ny tompo anohy ny tolona anohy ny ady na dia eo aza hoe mafy dia mafy ny azakazaka ny ady zay atsehintsika isan'andro eo amin'ny fiainantsika amin'ny lafiny maro samihafa mihitsy dia mampahery atsika ny tompo manao hoe orava Babilôna orava koa zay miaraka aminy dia izay no mahatonga le teny eo ambany raha vakitsika ny andininy faharoambe folo amin'le toko fefatra amby folo inona ny teny manaraka le afatry ny anjely fahatelo vakitsika ny andininy faharoambe folo dia hoy izy manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy izay zany no mahatonga n'io teny io manaraka eo satria fampiorenana ny finoantsika zany le faharavan'ny Babilôna filazana hoe rava Babilôna indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra zany dia miteny Andriamanitra ny amin'ny faharavan'ny Babilôna manao indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy ny dikan'izay dia zao tany mafy zay anananao fikiro mafy finoanao io aza kivy aza ketraka dia mila maharitsy tsika mila mitoetra amin'ny fanantenana indro ny faharetan'ny olona masina maninona moa izy miteny hoe faharetana ny dikany hoe faharetana zay dia zao hoe misy ady eo misy fizahan-toetra mahamay eo zay tsy maintsy lalovantsika dia ino no mampaharitra le olona masina io mba hitoerany amin'ny finoana dia hoe izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoana an' Jesosy ny faharetan'ny olona masina zany dia ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fitazomana ny finoana an'i Kristy raha tsy zany zany tsika dia zao hatelon'ilay ratsy telomoka tsika arapantsika voaviravira tsika fa io zany no mampitazona atsika mampijoro atsika dia ilay fitandremantsika ilay didin'Andriamanitra sy ilay finoana an' Jesosy indro ny faharetan'ny olona masina ka inona moa ty atao hoe olona masina ity satria io olona masina io zany dia diso foana ny fandraisana anazy io hatramin'izay satria raha vao miteny ianao hoe olona masina dia reny hitantsika ohatrany hoe ao anaty calendrier reny misy anarana olona masina be deaibe hoe Saint Matthieu Saint Patrice Saint Xavier Saint François Xavier Saint Eugène de Mazenod sy ny sisa Sainte Catherine dia hoe reny ny olona masina amin'ny olombelona reny fa tsy olona masina amin'Andriamanitra satria ny fandraisana an'io olona masina io foana hatramin'izay zany dia diso ny fandraisana azy satria ny olona masina dia tsy hoe izay voasoratra ao anatin'ny calendrier ny atao hoe olona masina satria ny eglizy no manao an'izay fa tsy ny soratra masina na ihany koa izay hitantsika any amin'ireny fiangonana any amin'ny eglizy ireny hoe misy tsangan'olona io dia asiany zareo ohatrany boribory eo amin'ny lohany eo le hoe auréolé zany dia hoe iny zany lazaintsika hoe olona masina na ihany koa izay asandratry ny eglizy olona masina ireo izay asandratry ny papa olona masina reny ve natao olona masina tsy reny mihitsy ny atao hoe olona masina ao anatin'ny soratra masina fa ny atao hoe olona masina ao anatin'ny soratra masina dia io le voalaza io indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoanan' Jesosy na mitana ny finoanan' Jesosy ny atao hoe olona masina zany dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy zay ny atao hoe olona masina ka izy ireo zany dia zao ireo olona masina ireo zany dia zao hoe mandray ny tombo-kasen'Andriamanitra izy ireo dia ilay tombo-kase ny fanahy masina misy famantarana ao anatin'izay efa nresantsika teto
miainao anatin'ny fahatahorana an'Andriamanitra izy araka ny soratra masina ary matoky izy amin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny lalàna dia ilay didin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tsy anampiana tsy analàna ary tsy niova io, tsy niova io satria betsaka mantsy no milaza manao hoe hafa ny didiny ray dia hafa ny didin'i Jesosy Kristy fa tsy miova mihitsy. Ny didin'i Jesosy ihany no didin'ny ray, ny didin'ny ray ihany ny didin'i Jesosy. Dia jereo izay ny voasoratra Jaona 5:10. Jaona 5:10 raisitsika izay dia vakintsika ny 9:9 sy ny 10. Ahoana izy io? Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo, tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandreman'ny didin'ny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Ahoana hozy Jesosy? Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no nitiavako anareo. Dia toy izany, tomoera amin'ny fitiavako ianareo dia ino ny fitiavako io? Satria Jesosy zany mitoetra amin'ny fitiavan'ny ray io. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Raha mitandrina ny didin'i Kristy tsika dia mitoetra amin'ny fitiavany. Kanefa ny Kristy dia mitoetra amin'ny fitiavan'ny ray. Dia toy izany, tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia mitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny manino izy izy? Nitandremako ny didin'ny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavany. Zany hoe Kristy zany dia mitandrina ny didin'ny rainy. Ary ny didin'ny Kristy zany dia ny didin'ny rainy. Ary ny didin'ny Kristy izay asehany tandremantsika dia ny didin'ny rainy ihany zany no asehany tandremantsika, vatra hoe didy hafa zany. Dia izay mahatonga ny Kristy milaza any amin'ny andininy hafa manao hoe zasy ny ray dia ino? Iray ihany. Minoa hozy izy Kristy fa zaho ao amin'ny ray ary ny ray ato amiko. Ka io didy io zany tsy niova io, fa ilay didin'ny Kristy ihany zany no didy ny ray. Ary Kristy dia nilaza mihitsy ange, averintsika kely 5:10. Raisitsika kely zay Jaona ihany, Jaona ihany tsika 5:10 inona mbola ambarany eo. Vakitsika ny azafady eo Matthieu 5:10 diso Matthieu 5:10. Dia izao ny voasoratra. Matthieu 5:10 dia vakitsika ny 17 sy ny 19. Dia ahoana izy izy eto? 17 sy ny 19. Dia izao ny tenen'ny Kristy, satria Kristy nitandrina ny didin'ny ray. Aza ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa anatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany, dia tsy hisy ho foana akory amin'ny lalàna na ny dia litera ray na teny tsoratra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy tonga ho handrava hozy izy Kristy fa anatanteraka. Ary mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy litera ray na teny soratra iray aza hiala amin'io izy. Ary raha misy ara manaisitra amin'io izy Kristy dia esorina koa ny anjarany amin'ny fanjakan'ny lanitra. Vakitsika ny 9:7 fa izay ny teneniny eo. Ary amin'izany nazovo no mamaha anankiray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Fa nazovo no makatosy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe amin'ny fanjakan'ny lanitra. Tsy miova io. Ny olombelona no manova an'io fa Kristy tsy nanova an'io satria Kristy dia mitoetra amin'ny fitiavan'ny ray, mitoetra amin'ny didin'ny ray. Ka ireto antsoina hoe olona masina ireto zany, araka ny voalaza teo, dia ireo ilay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Izy ireo zany dia izao noforatsin'ny fahefana ara-tany izay maty-paika. Ka manohatra zany izy ireo, manelingelina zany izy ireo ny rindra izay mipetraka eto amin'ity tany ity, amin'ny fahefana izay misy eto amin'ity tany ity, satria manohatra ny fahefana izay misy izy. Satria tsy manaraka ny lalàna ara-tany izy, fa manaraka n'inona?
manaraka ny lalàna any ambony. Izy ireo zany dia mitoetra amin'ny fahamarinana fototra. Ary ny fitoerana amin'izay fahamarinana fototra zay zany dia zao maninona? Manohatra ny fahefana zay misy zay. Dia tsy zaka zany zay, tsy zaka ny fahefana misy zay. Manohatra an'izay. Ny fisainana dia fisainana any ambony fa tsy fisainana eto an-tany. Ary izy ireo dia tsy manaraka ny be sy ny maro, na antsoina hoe mouvement de masse. Manohatra an'izay izy. Satria mouvement de masse vao miteny ireo zao natao dia tsy maintsy manaraka, na dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, fa izy tsy manao an'izay zavatra zay. Ny azy hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra izy, rehefa araka ny sitrapon'Andriamanitra dia manao, fa rehefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy manao an'izay izy. Ary ireo olona masina ireo tsy maro anisa ireo fa vitsy anisa ireo. Izy ireo zany le voatoatoana, izy ireo le voavakavaka, le exclu amin'ny société io ny fitenenana. Satria tsy mitovy amin'ny izao tontolo izao izy, ny amin'ny lafiny rehetra zay momba ny fiainany rehetra. Satria miavaka izy. Dia ireto olona masina reto zany, mahatsapy izy eto, fa hoe ho avy ny farany. Dia maninona? Miomana izy amin'ilay mpanjaka zay ho avy. Satria ilay mpanjaka avy any antsinanana zay ho avy, ilay fanjakan'Andriamanitra io. Dia iresaka an'io moa tsika zany rehefa tonga any amin'ny toko 210 antsika miresaka an'ilay hoe fiavian'ilay mpanjaka avy any antsinanana io. Fa ho avy zany io mpanjaka io, ho avy io mpanjaka io. Ka reto zany, reto olona masina reto zany, dia reto ilay antsoina koa hoe sisa zany. Satria nanino? Nitazona izy ny finoana any Jesosy Kristy araka ny soratra masina. Raha miresaka tsika hoe mitandrina lalàn'Andriamanitra izy, dia tsy lalàn'Andriamanitra fotsiny no tazominy, fa mitazona ihany koa izy ny finoanan'i Kristy. Finoanan'i Kristy manao ahoana moa itazominy io? Ilay Kristy maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, nitsangana araka ny soratra masina. Ilay Kristy voalaza ny soratra masina manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratanahy tao amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salama. Ilay Kristy le nanambara fa rehefa ho faty izy dia tsy maintsy hitoetra 3 andro sy 3 alina ao ankibon'ny tany ary hitsangana amin'ny andro fahatelo. Ireto olona masina reto dia mino izay voalazan'ny mpaminany araka ny voalazan'ny Daniela manao hoe fa ho foanana hozy izy ny Mesia amin'ny atsasaky ny herinandro ka tsy hanana. Zany hoe amin'ny atsasaky ny herinandro no afatesana Mesia. Mino izy izay voalazan'ny soratra masina. Ny vahoaka ny Bibidia, ny Jesosy inony, tsy maty araka ny soratra masina io, tsy nitsangana araka ny soratra masina io, tsy nalevina araka ny soratra masina. Satria ny fepitaona izay nitoerany tao ankibon'ny tany tsy mifanaraka amin'izay voalazan'ny soratra masina no ampianarin'ny Eglizy amin'izao tontolo izao, izay inono izao tontolo izao. Io Jesosy izay andraindray misaky ny 25 Desambra io, tsy io ilay Jesosy voalazan'ny soratra masina io. Satria fantatsika tsara efa naverina teto fa zany 25 Desambra zany. Dia iny zany fetin'ny jentilisa zany, fahaterahan'ny izy. Fahaterahan'ny masoandro. Andriamanitry ny masoandro no andrandraina amin'izany. Dia nakambana tao amin'ny fety kristianina fotsiny dia lasa natao hoe nahaterahan'i Kristy, tsisy ifandraisan'i Kristy mihitsy zany. Fety jentilisa zany. Miteny ny soratra masina hoe maty araka ny soratra masina i Kristy amin'ny atsasaky ny herinandro. Fampianaran'ny Eglizy dia zao maty azoma izy, nga azoma atsasaky ny herinandro. Ka eto zany ny zavatra tianambara dia zao hoe raha ny zavatra ampianaran'ny bokin'ny Apokalipsy atsika zany eto dia maninona? Manohatra le fampisarahana izay nisy na hoe nampianarina antsika hatramin'izay hoe misaraka ny jiosy sy ny kristianina. Ny bokin'ny Apokalipsy zany manohatra an'izay fampisarahana ny jiosy sy kristianina zay satria nahoana? Au contraire ary misy manatambatra an'izay izy. Satria amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia tsy misaraka
ny jiosy sy ny kristianina. Tsy misaraka Moizy sy Jesosy Kristy, tsy misaraka ny lalàna sy ny fahasoavana. Miaraka zany reo, tsy misaraka reo. Fa ny olombelona nanasaraka an'izay. Fa sy Jesosy Kristy izy zao continuité nanohy ny zavatra voalaza ny lalàna Kristy. Fa tsy nandrava ny lalàna araka ny teneniny teo vakitsika teo. Tsy tonga ozy izy andrava ny lalàna fa nino anatanteraka ozy izy. Dia zay mahatonga ilay izy hoe continuité ilay zavatra, fa tsy azo sarahana mihitsy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Fa miaraka reo, miaraka Mosesy sy Jesosy Kristy, miaraka ny lalàna sy ny fahasoavana, fa tsy hoe misaraka izany. Ka ny filazananao hoe kristianina zany dia zao tsy hoe manadino ny lalàna ianao fa tonga kristianina, satria za kristianina dia anadino ny lalàna, sanatria izany. Ny atao hoe kristianina dia tsy hoe manadino ny lalàna na hoe ny sabata, satria ny sabata ny tena ravana ao anatin'io lalàna io. Ny atao hoe kristianina dia manina mitandrina ny sabata zany, mitandrina ny lalàna. Zany sabata zany dia famantarana fa Andriamanitra no nalao ny lanitra sy ny tany. Izy no mpahary atsika. Ary efa niresantsika tamin'ny farany zany lesona zany hoe io sabata io dia famantarana ho amintsika sy Andriamanitra fa tsika dia olony ary izy Andriamanitsika. Ary Andriamanitra mihitsy no miteny antsika manao hoe manamasina ny sabatako. Ary any amin'ny lalàna ary izy miteny amin'ny Exodosy 20 dia mbola miteny izy manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy ozy izy. Vakitsika izay Exodosy 20. Exodosy 20 dia ny andininy 9 ka hatramin'ny 11. Ahoana ozy izy mikasika any amin'ny sabata. Amin'izao fotoana izao zany sabata zany efa vohitsakitsaka, efa nesoriny zany, ka tsy ny fiangonana kristianina rehetra efa presque mivavaka amin'ny andro alahady avokoa. Kanefa ozy Kristy tsy tonga ao andravany lalàna fa anatanteraka. Ary izao sy ny ray dia iray ihany ozy izy Kristy, tahaka ny toerako tamin'ny fitiavany raiko ozy izy, ny aoko itoeranareo ny fitiavako, tahaka ny tandremaniko ny didiny raiko, na aoko itandremanareo ny didiko. Dia eto nefa ny didiny ray miteny manao hoe mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Tsarovo zany io andro io. Tsarovo io. Mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Enemana no iasanao sy anaovanao ny rarahanao rehetra. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Aniza any Jehovah ny andro fafito sabata io. Fa sabata ny Jehovah Andriamanitra ao ny andro fafito. Ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanako lahy na ny zanako vavy, na ny ankizilahinao na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao na ny vahininao izay tafiditra ao am-bavahadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Nitsahatra izy tamin'ny andro fafito rehefa avy nanao ny lanitra sy ny tany. Dia ahoana ozy izy? Izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Andriamanitra nefa miteny ny zanak'Israely manao hoe mahatsiarova ny andro sabata namasina azy. Ao amin'ny Exodosy ihany koa izy milaza, nomeko anareo ny sabata koa izy. Andriamanitra zany miteny antsika izao ny ataonareo fa ny olombelona tsy manao an'izay fa alohan'ny olona mitandrina ilay didin'olombelona, didin'ny Eglizy. Dia miezaka manamary tena daholy. Manao hoe satria Kristy nge nitsangana tamin'ny maty dia zay mahatonga any amin'ny mivavaka amin'ny andro alahady, fa nga zany teny Andriamanitra rehefa mitsangana amin'ny maty Kristy dia io ny ataonareo mandro fivavahana, taiza mbola nisy an'izany. Fa rehefa tsy hanaraka ny didin'Andriamanitra dia aza manaraka, satria izay ny faharetan'ny olona masina. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoanan'i Jesosy. Izay ny atao hoe olona masina zany. Rehefa tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao sy tsy mitana ny finoanan'i Jesosy, tsy azo antsoina hoe olona masina ianao zany. Ary Jesosy ara dia mbola niteny mihitsy. Ahoana ozy izy aty amin'ny Luka 9:5. Makitsika kely Luka 9:5. Luka 9:5. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Kristy. Ary hoy izy taminy, tompony sabata ny zanak'olona.
Tompo ny sabata ny zanak'olona, iza moa le zanak'olona? Kristy nge le zanak'olona. Nefa Kristy zany dia milaza mihitsy hoe tompo ny sabata koa Kristy. Raha miteny Andriamanitra hoe mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy, Kristy milaza manao hoe tahaka ny toerako amin'ny fitiavan'ny raiko sy ny tandremako ny didin'ny raiko, naoko itoeranareo amin'ny fitiavako sy tandremanareo ny didiko ihany koa. Izaho sy ny ray dia iray ihany ozy izy Kristy. Ny ray ato amiko ary izaho ao amin'ny ray. Dia ozy Kristy tompon'ny sabata ny zanak'olona. Any Kristy koa zany ny sabata. Ozy Andriamanitra mahatsiarova ny andro sabata hanamasina azy. Raha ny Kristy ny sabata zany, Kristy koa mitandrina ny sabata. Ary firifiry moa anatin'ny soratra masina hitantsika an'izany efa nianarantsika teto. Hoe Kristy nge ka nitandrina ny sabata. Kristy ve nilaza hoe rehefa maty dia aza mitandrina ny sabata tsony, tsy misy an'izany eo. Zaho sy ny ray dia iray ihany. Ny fametrahanao zany an'io sabata io, ny fanokananao an'io sabata io, izay andro natokan'Andriamanitra hivavahana sy tsarana, atsiarovanao fa izy ny nahary ny lanitra sy ny tany ary famantarana ho aminao sy ho aminy fa olony ianao ary izy Andriamanitra ao. Dia zay fanekenao zany zay fa mino an'Andriamanitra ianao, mino ny fisiny ianao, fa izy le Andriamanitra tokana sady marina ary tsisy afa-tsy izy irery ihany. Izy ny mendrika hankofana sy hivavahana. Dia le Andriamanitra mpitsara sy mpamorona. Ny fanokananao ny andro alahady, izay fotoana natokan'ny Eglizy hivavahana, natokan'olombelona. Dia zao ny fanokananao an'izay zany dia fandavanao an'ilay mpamorona, fandavanao an'ilay mpahary, fandavanao ny finonan'ny Kristy koa zay zany. Satria manaja ny lalàn'olombelona ianao, fa tsy lalàn'Andriamanitra no ajainao. Ka ny fanekena vaovao dia tsy hoe fandavana na hoe fanovana ilay testamenta taloha, fa ny mifanohatra amin'izay ary no voalaza. Satria nahoana? Le testamenta vaovao dia mampiorina sy manatanteraka ny voalazan'ny testamenta taloha. Mampiorina sy manatanteraka ny voalazan'ny testamenta taloha araka ny voalaza teo hoe tompon'ny sabata koa ny zanak'olona aty amin'ny testamenta vaovao. Tahaka ny Andriamanitra tompon'ny sabata amin'ny testamenta taloha dia Kristy koa tompon'ny sabata aty amin'ilay testamenta vaovao. I Jesosy dia nampiseho antsika nanao hoe ahoana ny fomba fitandremana an'izany sabata izany aty amin'ny testamenta vaovao. Fa tsy niteny mihitsy Kristy hoe dikao ny lalàna. Fa nampiseho Kristy hoe zao ny fomba fitandremana ny lalàna, zao ny fomba fitandremana ny sabata. Raha niaraka ny sakafo tamin'ny publikain Jesosy, nareo mpamoretra, dia rehefa notsarain'ireo mpanoradalàna izy, dia hozy izy Kristy manao hoe tsy ny salama no mila mpanao fanafody fa ny marary. Sy tonga hiantso ny marina aho fa hamonjy ny mpanota mibebaka hozy izy Kristy. Zay nahatonga ny Kristy niara-ny sakafo tamin'ny mpamoretra mba hamonjen'ny Kristy azy reto. Fa ireo fariseo sy mpanoradalàna, zareo tsy mikitikitika an'izay. Zany hoe Kristy zany nampiseho hoe ahoana ny fomba atao hitandremana ny lalàna, fa tsy mety angety fomba fitandremanareo ny lalàna aty. Satria tsy nitoetra tamin'ilay fitiavan'Andriamanitra izy ireo. Satria ilay fitiavan'Andriamanitra dia ahoana? Ato amin'ilay toko 7:17 izy miteny an'izany aty amin'ny Matio. Jereo tsara nge Matio toko 7:17. Matio toko 7:17. Dia ahoana izy Kristy? Manao hoe fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsaja. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota hozy izy. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe famindram-po ny sitrako fa tsy fanatitra latsaja. Tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Famindram-po ny sitrako. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hafatesany ratsy fanahy. Ireo fariseo sy mpanoradalàna dia zao nampitondra zioga ny zanak'Israely. Raha tokony hitondra fahamarinana ho an'ny zanak'Israely izy, tokony fahamarinana araka ny lalàna no entiny. Dia vao mainka indray, inona zavatra nataon'izy ireo? Ny lalàn'olombelona
no naseny noentin'ny olona fa tsy ilay lalàn'Andriamanitra. Lasa tradition nampianaran'izy ireo ka lasa nanavesatra ny fitandremana ny lalàna izy teo amin'ny olombelona ka tsy zakan'ny zanak'Israely ny fitandremana izany. Ka rehefa tonga Kristy dia inona zavatra nataon'i Kristy? Naseho an'i Kristy hoe izao nge ny tena fitandremana ny lalàn'Andriamanitra sy ny fanarahana izany, fa tsy hoe nanova Kristy. Ka rehefa nanohatra ny tradition izy ireo satria mifanohatra amin'ny lalàn'Andriamanitra ny tradition izay napetraka izy ireo satria lalàn'olombelona izany, fa tsy nanaraka ilay lalàn'Andriamanitra izy, dia tohana sy tezitra izy ireo. Eny ka rehefa tonga ny sabata ary ka nanasitrana ny marary Jesosy, dia tezitra izy hoe maninona ianao no manasitrana olona amin'ny andro sabata? Dia hozy Jesosy manao hoe raha nareo izy no manana omby na ondry na osy ka raha latsaka ao anaty lava-drano izy miovy ianareo tsy hamonjy an'iny amin'ny andro sabata, dia sy nareo nganisy ny teny satria manao an'izay tokoa izy. Dia hozy Jesosy ity olona ity izay narary rehefa nandritra ny 4 taona ka raha manasitrana azy aho, manohatra ny lalàna ve Kristy raha manao an'izany? Dia hozy Jesosy inona ny mety? Manao soa sa ny manao ratsy amin'ny andro sabata? Ny manao soa dia nasehon'i Kristy hoe izao ny fomba fitandremana ny sabata. Fa tsy hoe naneho mihitsy Kristy hoe afoana ny sabata, fa Kristy mitandrina ny sabata manao an'izany zavatra izany. Famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra latsa-drano. Maneho ilay fitiavan'Andriamanitra satria Kristy dia mitoetra ao anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra. Ka ireto olona masina ireto zany izay voalaza ny Apokalipsy. Izy reto zany dia zao maninona? Mahatsiaro ilay lalàn'Andriamanitra zany izy. Sady maninona? Mitandrina ilay lalàn'Andriamanitra ihany koa. Tsy vitany hoe mahatsiaro izy fa mitandrina. Tsaroana zany lalàn'Andriamanitra zany ary mitandrina izy. Araka ilay voalaza hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoana an'i Jesosy. Mifanohitra tanteraka amin'ny Biblia zany izy sy amin'ny vahoaka ny Biblia izay tsy mitandrina izany lalàna izany. Satria fantatsika tsara fa ho an'ireo izay mitandrina ny lalàn'ny Biblia dia misotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Misotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ka raha tsy te hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra zany ianao dia tandremo io lalàn'Andriamanitra io. Tehirizo io finoana an'i Jesosy io. Ary ho an'ireo izay efa maty kanefa nitandrina n'io lalàn'Andriamanitra io, dia hoana? Efa nandray ny valim-potiany koa izy ireo. Inona io valim-poti men'Andriamanitra azy io? Tsy hoe ilay fiainana mandrakizay fa efa misy valim-poti mena azy alohan'ilay fiainana mandrakizay, satria ilay fiainana mandrakizay mbola tsy homena io raha tsy miaraka eo daholo ny vahoaka rehetra, isika izay velona zao zany miaraka amin'izy ireo. Ka ho an'ireo izay maty ireo zany nahazo valim-poti izy. Inona io valim-poti an'izy ireo? Dia amin'ilay Apokalipsy 4:10 ihany ny 7:10 izy miteny an'izay. Raha raisitsika ilay vaky teny. Apokalipsy 4:10 ny 7:10. Ary nareo feo avy tany an-danitra nanao hoe soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa nitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Nareo feo avy tany an-danitra aho nanao hoe soraty ozy izy. Sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eno ny fanahy fa ny fitsaharany fa nitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Inona ny valim-poti azon'ireo izay efa maty zany kanefa nitandrina ny didin'Andriamanitra dia hoe sambatra ozy izy. Sambatra izay maty dia izay maty eo amin'ny tompo ozy izy. Sambatra izay maty dia izay maty eo amin'ny tompo ozy izy. Ka inona moa ilay maty eo amin'ny tompo ity? Maty eo amin'ny tompo dia hoe nitandrina ilay didin'Andriamanitra zany izy. Sy nitana ilay finoanan'i Jesosy. Zany hoe nandeha araka ilay fahamarinan'Andriamanitra izy sy araka ilay lalàn'Andriamanitra. Fa tsy nandray ny mariky ny Biblia izy, na niankohaka teo anoloan'ny Biblia, na nandray ny marika ny Biblia. Ka ho an'ity maty eo amin'ny tompo ity zany dia misy fahasamihafana be izy ity, misy différence be izy ity eo amin'izao tontolo izao. Ny amin'izao tontolo izao ho andrinandrina ho an'ireo izay mivavaka amin'ny andro alahady rehefa maty zany dia inona zavatra ataon'ny olona? Nody any amin'ny ray izy ozy izy. Nody any amin'ny ray ahoana? Ianao ve tsy nitandrina ny didin'Andriamanitra? Tsy nitana ny finoanan'i Jesosy araka ny voalazantsika teo? Dia mieritreritra aveo ianao nody any amin'ny ray?
Et d'ailleurs mbola tsisy miona amin'Andriamanitra izany fa ho an'ireo zay maty aloha na dia ao amin'ny tombo ary izy dia inona ny fahasambarana raisiny? Sambatra ozy izy zay maty eo amin'ny tombo. Io fahasambarana raisiny io dia zao mitsahatra amin'izay ny sasarana ozy izy zany hoe omena fitsaharana zany izy ireo. Any amin'ny lieu de repos zany no ametrahana anazy. Any amin'ny toerana misy fisasarana zany, fitsaharana zany no ametrahana azy ireo. Ka le filazana hoe nody any amin'ny ray dia miala tsiny fa tsy araka ny soratra masina zany. Satria reto zay maty reto mbola tsisy mody an'izany reto, na dia eo amin'ny tombo ary izy. Fa sambatra izy. Fahasambarana no omena azy satria nomen'Andriamanitra fitsarana izy. Any amin'ny lieu de repos izay ametrahan'Andriamanitra azy no ipetrahany zany. Fa zao mbola toizany le vaky teny. Ahoana izy io? Raha verenako vakiana le izy teo. 17. Sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tombo. Hatramin'izao eo hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Hitsahatra amin'izay ny sasarana izy fa ny asany manaraka azy. Inona ny teneny eo? Ny asany ozy izy manaraka azy. Ny asany reto olona masina reto zany manaraka azy rehefa maty izy. Ka ino ny asanao? Tsy hoe mpivarotr'ondry ianao dia mbola mivarotr'ondry ianao tongany. Na soferana taxi be ianao dia mbola soferana taxi be ianao. Na député ianao dia mbola député ianao. Tsy izay io asa io fa ino ny asa izay resahany aty io? Le asa izay resahany io zany dia mifandray amin'ilay fitsarana farany. Amin'ilay izay hitsarana antsika. Ny asa izay nataontsika zany io. Hitsarana antsika io. Ka io zany dia terme teknika zany ampiasaina ny amin'ny fitondrantena masina hoentin'ny kristianina. Zany hoe asa marina ataon'ny olona masina zany io. Asa marina ataon'ny olona masina. Dia ino ny asa marina ataon'ny olona masina io? Io le fahatokiana zany eo amin'ny lalàn'Andriamanitra sy ny fitandremana ny teniny. Ka amin'ny alalan'io fahatokitsika lalàn'Andriamanitra io sy ny fanarahantsika n'io lalàna io na ny tenin'Andriamanitra zany, io zany no andraisantsika ny valim-pity antsika. Io no hitsaranatsika, azahoantsika famonjena. Dia jereo fa zay ny teneny amin'ny Apokalipsy 4 raha mamaky kely tsika aty amin'ny Apokalipsy 4 aty. Ao ny Apokalipsy 4. Vakintsika ny 9. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizatoetra izay milaza ny tenin'ny apôstôly kanto sy izy fa hitanao fa mpandainga izy. Fantatro izy ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao amin'ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Inona le asa nataony eto zany? Le fikelezany ainao amin'ny tompony, ny faharetanao amin'ny tompony, tsy fahazakany dia tsy fahamarinana. Dia mbola toizany ihany aty amin'ny 7:10. Ahoana ozy izy mbola teneny eto? 7:10. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanomponao sy ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Ny asanao, asa fanomponan'Andriamanitra, ny fankatoavana ny didiny sy ny lalàny, ny fitiavana, ny finoana, ny fanompona isan'andro izay ataony io, ny ady izay hatrehany amin'ny fizahan-toetra. Faharetana amin'ny fanenjena maro samihafa, ny fizahan-toetra maro samihafa. Io zany hoe le asa marina ataon'ny olona masina zany io resahana eto io. Ary ny apôstôly Paoly ary ny filazany an'io asa io dia mbola miteny koa ny apôstôly Paoly hoe ireo zany izay nivoaka mpandresy tamin'ny fizahan-toetra mahamay. Ireo izay nivoaka mpandresy tamin'ny fizahan-toetra mahamay, izay ny lazain'ny apôstôly mikasika an'io asa io ihany koa raha mijery isika ty amin'ny Korintianina voalohany 4 jerentsika kely zay. Korintianina voalohany 4 dia ny 12 ka hatramin'ny 17. Korintianina voalohany 4 12 ka hatramin'ny 17. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vato tsara na hazo na bozaka na milolo
eny ambonin'ny fanondrenana dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia hozahany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Ny apôstôly Paoly zany dia zao ho an'ireo izay mivoaka mpandresy amin'ny afo zany eo ny anehoana ny asan'ny tsiray avy hoe nijoro tamin'ny fahamarinana ve ianao, naharitra hatramin'ny fahafatesana ve ianao. Zay mahatonga ny apôstôly Paoly miteny manao hoe asiako mafy ny tenako mba ho mangana fa androana dia nitory raha dia zany indray no lavina. Ka ny apôstôly Paoly zany dia zao ho an'ireo izay nivoaka mpandresy zany dia zao azo ny valim-potena izy, azo ny valim-potena izy satria ny asany zany no anehoana azy. Ahoana izy averiko tsara ny 7 dia aseho avokoa ny asan'ny olona rehetra fa ny andro no ampiseho azy satria aseho amin'ny afo izany andro izany ka dia hozahany toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Nananao ny marina ianao, nananao ny ratsy izany. Ka io asa io zany no tehirizina ho fahatsiarovana eo anatrany Andriamanitra, hanomezana valim-potiantsika, azahoantsika famonjena. Ka zao mbola voalaza ihany koa ny amin'ny Hébreu 4:10. Andriamanitra zany tsy manadionana io fijoroana vavolombelona io, tsy manadionana io asanao io zay nivoanao mpandresy tamin'ny afo io, fa tsarovan'Andriamanitra zany izy io. Dia zao ny teneniny eo amin'ny Hébreu 4:10. Hébreu 4:10 ny anaran'i Kristy. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany raha manompo na nanompo ny olona masina nareo sady mbola manompy ihany izy. Fa Andriamanitra tsy mba manadino, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Ajantsika eo, Andriamanitra zany tsy mba manadino ny asantsika na ny fitiavana izay naseho antsika voninahitry ny anarany. Tsy manadino an'izay zany Andriamanitra fa tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra zany zay. Ka na dia eo ary zany zay fahatsiarovana ny asantsika zay satria averiko tsara hoe inona moa io asa zay tsarovana io zany. Dia io zany ilay fitandremantsika, ilay didin'Andriamanitra sy fitaizomantsika ilay finoanan'i Jesosy. Hoe na dia nahazo fizahan-toetra mahamay ary tsika, na dia nisy ny fanenjehana, na dia nisy ny latsa, na dia nisy ny Yesu, ny ady mafy izay natrehantsika dia nijoro hatramin'ny farantsika. Dia izay asantsika zay zany no tsarovana eo anatrehan'Andriamanitra zay. Fa io mantsy betsaka koa no milaza manao hoe legalisme io zavatra io. Io zany tsy resaka hoe legalisme. Inona moa ilay hoe legalisme na hoe legaliste? Le legalisme zany na hoe legaliste na hoe olona legaliste izao hoe olona miezaka manao ny marina izy mba hamonjen'Andriamanitra azy. Ohatra anankiray fotsiny dia hoe anao asa soa zao ohatra hoe anampy-manitra ahako. Dia amin'izay satria zany anao an'izay dia ho tsarovan'Andriamanitra amin'izay asa nataoko. Tsy izay zany io satria raha izay io dia tsy voavondrotsika satria fahasoavana ny hamonjenantsika. Ary fahasoavana no mahatonga antsika mitandrina ny lalàna. Satria le fitiavan'i Kristy no manery ahy hitandrina ny lalàna. Fa tsy hoe ny fitandremako ny lalàna no mahatonga ahy hino an'i Kristy, diso izay zavatra zay. Fa noho ny fitiavan'i Kristy no mitondra anahy hitandrina ny lalàna. Dia ny olona legalista indray nefa dia zao, ny fitandremako ny lalàna ataoko izay hitandremana lalàna mba hahazahoako famonjena. Ka tsy izay zany le resaka eto. Hoe le asa izay atao tsy hoe anao an'ity mba hahazahoako famonjena, tsy izay zany le izy. Fa vokatra ilay fitiavanao an'i Kristy, vokatra ilay finoanao an'Andriamanitra no mahatonga anao manatanteraka an'izay sy mahatonga anao mijoro hitandrina an'izay. Ka zay no mahatonga le asa eto izay resahana tsy atao eo aloha fa atao aty aoriana. Satria inona no ilazana anazy reto? Nitsahatra tamin'izay ny sasarana izy fa manao ny asany manaraka azy, zany hoe aneriana zany le asa fa tsy eto aloha. Satria tsy amin'ny alalan'le asa no azona famonjena fa amin'ny alalan'ny finoanan'i Kristy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay mahatonga hoe ny asa ny manaraka azy. Dia izay
satria tsy avy amin'ny asa no azoantsika famonjena fa amin'ny alalan'i Kristy fa noho ny fitiavantsika ny Kristy no mahatonga antsika mitandrina any lalàna. De jereo fa zay nge le soratany teo raha miverenantsika amin'ny apokalipsy 7:13 teo de ozy izy hoe ny asany manaraka azy ozy izy. Ary nareo feo avy tany an-danitra nanao hoe sambatra ny maty de izay maty eo amin'ny tombo hatramin'izao eno ny fanahy fa nitsahatra tamin'izay ny sasarana izy. Fa ny asany manaraka azy, ny asany zany de manaraka azy atao rina fa tsy eo aloha le asa. Tsy hoe le asany atao mise en avant zao no famindrena fa ny asany manaraka azy satria mino an'i Kristy izy izay mahatonga azy mitandrina ny lalàna. Noho ny fahatahorana an'Andriamanitra no hitandremany any lalàna. Fa tsy noho ny fitandremany ny lalàna mahatonga azy atahotra an'Andriamanitra. Zavatra roa samihafa zay averiko tsara. Fahasoavana no namonjena antsika amin'ny alalan'i Kristy. Fa tsy ny lalàna no namonjena antsika. Fa noho isika mino an'i Kristy. De izay no mahatonga antsika manino mitandrina ny lalàna. Mba ho voasoratra ao am-pontsika ny lalàna ary ao an-tsaintsika. Ka zay zany le izy hoe le asa zany izay hitsaran'Andriamanitra eto zany de inona io asa io? Satria le asantsika zany no hitsaranantsika. Satria araka le voalaza teo hoe amin'ny afo no anehoana ny asantsika rehetra. Ka le asa izay hitsaranantsika zany de inona? Le faharetantsika ao amin'ny tompo zany io. Le faharetana satria araka le nambarany teo indro ny faharetan'ny olona masina de izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy. Ka ny asa izay hitsaranantsika zany de le faharetantsika hoe maharitra ary ve tsika amin'le finoana an' Jesosy? Maharitra ary ve tsika amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny fankatoavana ilay didin'Andriamanitra? De izao ny voalaza ty amin'ny Korintianina 1:5-10 fakitsika kely. Korintianina 1:5-10. Korintianina 1:5-10 de vakitsika ny 9:15. Korintianina 1:5-10 de vakitsika ny 9:15. Koa amin'izany ry rahalahy malalako dia miorena tsara, aza miova ary mahafahibe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Io zany le mila hananantsika faharetana io. Miorena tsara ozy izy. Amin'inona? Miorena tsara amin'ny lalàn'Andriamanitra, miorena tsara amin'ny finoanan'i Kristy. Aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria nahoana? Fantarareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Tsy moramora nge le manaradian'ny tompo. Tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Ady nge io. Zay mahatonga azy hoe indro ny faharetana satria mila faharetana zany io. Ary eo bokin'ny Apokalipsy dia milaza amin'izay mihitsy. Manao izy izy? Sambatra izay tsy reraka ozy izy. Zany hoe mety ho reraka zany ianao, mety ho ketraka zany ianao. Dia izay hoe mila faharetana ary faharetana io tsy amin'ny herin'ny tenanao io fa amin'ny alalan'ny fivavahana io, amin'ny alalan'ny fifadikanana io. Apetraka eo am-pelantanan'i Kristy io. Mehoera Jesosy mba ahaizako mandeha araka ny fahamarinanao. Mehoera Kristy mba haretako amin'ny fitandremana ny didinao sy ny lalànao satria tsy amin'ny heriko nahafahako manao izany fa amin'ny herinao rery ihany. Miorena tsara, mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Aza miova. Aza miova. Dia izay zany ny afatra ao antsika rahalahy sy nabavy manao hoe mahareta, mijoroa tsara. Fa ho an'izay velona zany amin'izao fotoana izao ao amin'ny tompo, eo am-piandrasana ny valim-pitiany
dia tady fa tsy maintsy mbola hiarany lalàny bibidia izy eto amin'ity tany ity, satria rehefa tsy mety miankohaka eo alohan'ny bibidia sy eo alohan'ny sariny ianao dia ho avy foana izay fanenjehana zay. Rehefa tsy mety mandray ny mariky ny bibidia ianao dia ho avy izay fanenjehana zay. Ao ny fanenjehana, ao ny fampahoriana, ny fampijaliana, ao ny fandavana anao, ny fanavakavahana anao, ao ny fanagadrana anao, eny hatramin'ny fahafatesana azy. Kanefa ny tompo zany mampiorina antsika manao hoe na dia eo ary zany fahoriana zany izay anjadintsika, satria tolona zany io mandra-piavan'ny tompo eny amin'irao ny lanitra. Dia izao no teny fampahirezana omena antsika tao amin'ny Romanina 9:9-10. Romanina 9:9-10. Dia izao ny ambaran'ny tompo: fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Averiko tsara. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Marina fa mianjady fahoriana isika zany amin'izao fotoana izao. Fanenjehana, fampahoriana, fampijaliana, fanaovana tsinitsinina, fanaovana teny fanabrabiana. Atao antsika izay teny ratsy rehetra zao itenenana antsika, ny fanavakavahana antsika, ny latsa izay atao antsika, ny fanenjehana izay atao antsika. Dia hozy ny tompo manao hoe fa ataoko fa ny fampahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Zany hoe ny fampahoriana io zany izay lalovantsika amin'izao fotoana izao dia tsisy dikany zany io raha ampy hoarina amin'ny voninahitra izay meny tompo antsika plus tard ho amin'ny ho avy. Izany hoe ny fampahoriana zany izay lalovantsika amin'izao fotoana izao, na dia mafy ary zany, dia hozy ny tenin'ny tompo manao tsisy dikany zany ampoarina amin'ny voninahitra izay omena anareo. Fa zao marita kely ihany aloha. Fa zao tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo. Aza miova, miambena mandrakariva. Mampahery antsika zany ny tompo, mampahery antsika ny tompo. Ka ho antsika zany dia zany teny manao hoe aza misalasala zany tsika zay mandre zao afatra izao. Fa le afatry ny anjely telo ange ka filazantsara ho antsika, hitondrana famonjena ho antsika. Ka amin'izao tsika mbola velona izao zany no nomena antsika zany afatry ny anjely telo zany, fa tsy hoe efa maty tsika. Ka ho antsika zany zay mbola tsy nanray fanapahan-kevitra dia manasa antsika ankehitriny. Miverina any amin'ilay afatry ny anjely voalohany manao hoe mahatahora n'Andriamanitra ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana. Miankofa eo anoloana izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Aoka ny tsy hatratratsika ny loza izay fandravana any amin'ny Babilôna sy ny fandravana izay manana ny marika ny Babilôna. Fa hozy ny tenin'ny tompo manao hoe indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny finoana an'i Jesosy. Ka ny fitandremanao an'izay zany, io ny antsonanao hoe olona masina. Ary io zany ny antoky ny famonjena antsika io. Satria hoy ny tompo hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo ainao amin'ny tompo, mbola tsy tara zany tsika amin'izao fotoana izao. Ao ny sasany manao hoe ny jeune moa zany manao an'izay mbola makafy kely le fiainana eto e. Dia ohatra izy hoe mahita olona natao batisa, ohatra ny hoe 80 taona le olona natao batisa. Dia hoe ay bebe ara 80 taona natao batisa, za koa zany mba hiandry an'izay. Na ihany koa nahita le mpanota anankiray dia maty teo ankilan'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana dia hoe aniozy izy Jesosy dia arahiditra amiko any amin'ny fanjakany lanitra ianao. Dia hozy le olona ay dia mba hiandry amin'ny fahafatesako koa zany vao any vao hibebaka. Fa za miteny amintsika anio raha mandre ny feoko ianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro fahasosorana hoe Andriamanitra. Anio raha maheno ny feoko ianareo, mibebay ianareo. Fa tsisy malala izay avoaka ny ampitso. Rehefa tsy mibebaka ianao, ngainao malala raha ho tratry ny ampitso maraina ianao tsy fantatro ange zany. Fa anio
raha mahay feoko ianao dia mibebay ianao ka misy récompense anankiroa zany eo raha na mari-pakasitrahana anankiroa na misy valim-pity anankiroa zany eo. Dia le valim-pity anankiroa zay hitantsika zany dia zao na hoe récompense. Mari-pakasitrahana zay omena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra dia fijinjana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ho an'ireo izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana an' Jesosy. Mari-pakasitrahana faharoa ho an'ireo izay manana ny marika ny bibidia dia izao tontolo izao zany dia fijinjana ho amin'ny fahaverezana mandrakizay. Averiko tsara ilay izy. Misy mari-pakasitrahana anankiroa, mari-pakasitrahana voalohany fiainana mandrakizay, fijinjana ho amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ireo izay natoko tamin'ny didin'Andriamanitra sy nitana ny finoana an' Jesosy. Mari-pakasitrahana faharoa fijinjana ho amin'ny fahaverezana mandrakizay ho an'ireo izay mitana ny fampianaran'ny bibidia na nandray ny marika ny bibidia. Dia izao tontolo izao zany izay niarany jangajanga tamin'ny bibidia, nisotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra, nisotro ny divay ny fijangajangany bibidia. Ka iresaka an'io zany sika amin'ny lesona manaraka. Iresaka an'io resaka fijinjana io ho an'ny olom-bovonjy amin'ny fiainana mandrakizay sy iresaka ny fijinjana ho an'ireo izay mpanao meloka nandray ny marika ny bibidia. Ka izay ny lesitsika amin'ny tian'io tia fa amin'ny lesona manaraka zany tsika iresaka an'io resaka fijinjana io. Tapitra zany iny ny lesona mikasiky ny afatry ny anjely telo zany isaorantsika n'Andriamanitra. Ivavaka tsika isaotra n'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Tsy amin'ny herina fahatanjahana raha fa tamin'ny herin'ny fanahinao rery ihany. Aoka raha ny fanahinao ny hiasa amin'ny vahoakanao izay nandreza ny teny izany. Hitondra hery ho an'ny tsirairay avy izany. Hitondra fampanantenana ho an'ny tsirairay avy izany. Hitondra fanovana sy fandresena ho an'ny tsirairay avy izany. Teninao manambara manao hoe tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Fa ianao dia miteny manao hoe mahareta, aza miova. Mahareta mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Satria ny fampahoriana kehitriny dia tsy azo ampoarina amin'ny voninahitra izay ho avy omenao ny vahoakanao. Ka na dia mafy aza ny ady izay atrehan'Andriamanitra dia ampahirezo izahay. Tanjao ny finoanay, me fandresena izahay. Ary aoka ianao hitoetra aminay mandrakariva. Dia raina ny anaranao raha io, dia raina ny anaranao Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy na andratanay izany vavaka izany teto anatrehanao Jehovah tompony maro. Halleluia. Amen. Manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako. Baibai daholo. Manaraka indray. Chercher ma femme.